tsy mitsahatra ny manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan' Jesosy Kristy tompontsika amintsika rehetra izay mazoto manaraka an'izao fandaharana eto amin'ny pejy izao. Hiditra amin'ny afatr'Andriamanitra vetrany isika ary dia manasanao aharitra hijeran'izany hatramin'ny farany. Korinthiana voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Naran'i Jesosy. Paoly voantso apôstôlan'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary Sostena rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia izay noamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra, dia azy sy antsika ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ny nampananana arena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny na ny fahalalana rehetra, arak'izay niorenan'ny filazana any Kristy teo aminareo. Ny afatritsika voalohany dia milaza fa Kristy ao anatitsika. Ny afatritsika faharoa kosa androany dia ilaza fa isika ao amin'ny Kristy. Isika zay ao amin'ny Kristy dia misitraka ny zavatra rehetra zay momba ny Jesosy Kristy daholo, zay momba ny Kristy rehetrarehetra dia sitrahatsika izay ao aminy. Tsy ny olona rehetra, tsy ny olona rehetra, tsy ny kristianina rehetra, tsy ny mpivavaka rehetra, fa ny olona izay manana antoka fa tena velona ao anatin'ny marina Jesosy, ny olona izay manana antoka fa tena nateraka indray marina, ny olona izay manana antoka fa niova novain'Andriamanitra ny antom-pisiny. Dia zay ny fiainan'ny olona io, ny fiainany dia miafina ao anatin'ny Kristy Jesosy, ny fiainany dia ao amin'io Jesosy Kristy io, tahaka ilay reny bevoka dia miafina ao anatin'ny kibon'ilay reny bevoka ao ny zanakeliny. Ary rehefa miafina ao anatin'ny kibon'ilay reny bevoka io ny zanakeliny, dia zay ao amin'ilay reny rehetra dia profiteny daholo, dia sitrahany daholo. Dia ozy isika teo hoe isika dia amasinina ao amin'ny Kristy, ilay fiangonan'Andriamanitra io zany. Zany hoe nisambatan'olona, zany hoe ny tsirairay ao amin'ny Kristy dia samy masina daholo. Zaza ny raha lasy anabavy, zaza izay mijoro eto anatrehanao zao dia olona no amasinina ao amin'ny Kristy, olona izay manana ny fahamasinan'ny Kristy, zay no amasinina sady masina. Iverenjerena le Korinthiana voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay nivakitsika teo, fa zay ny voasoratra ao, no amasinina sady masina. Zaza izay mijoro miresaka aminao zao zany dia olona no amasinina ary olona masina zao olona resahanao zao. Zao olona mijoro eto anatrehanao zao dia sady olona no amarinina no olona marina, tsy olona mpanota intsony ny fijerin'Andriamanitra ahy, tsy olon-dratsy sy olomeloka intsony ny fijerin'Andriamanitra, tsy olona izay tsy mendrika intsony ny fijerin'Andriamanitra. Zay le fampiraisanaina tamin'ny Kristy, zay le hoe za ao amin'ny Jesosy. Rehefa ao amin'ny Jesosy dia mandray ny mombamomba ny Jesosy rehetrarehetra, zay mombamomba azy rehetra dia ato amiko avokoa. Ao bokin'ny Romanina toko 8 andininy voalohany dia zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra: ary ankehitriny ozy izy dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ankehitriny dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy ny olona dia tsy misy fanameloana ho an'io olona zay ao amin'ny Kristy Jesosy io. Satria maninona? Tsy azo atao ny manameloka zazakely izay ao anatin'ny kibon-dreniny. Enao tsy afaka mitondra na dia manam-pahefana sy mahilalana tahaka ninona renao dia hitondra didy fiampangana zazakely izay ao anatin'ny kibon-dreniny. Tsy possible zany. Ny olona ety ivelany no azo ampangaina, fa ny olona ao anatin'ny kibo tsy azo ampangaina. Zay no mahatonga ilay tenin'Andriamanitra milaza tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa ao amin'ny Jesosy ny olona
de tsy misy fanamelohana. Za zay mijoro eto anatrehanao de manana antoka arivo isanjato fa voavonjy satria manino tsy azo melohana ny zazakely ao anatin'ny kibony reniny. Zaho izay ao amin'ny Kristy Jesosy de tsy azo melohana. Raha tianao melohana ny zazakely ao anatin'ny kibony reniny, ny reniny no melohanao, ny reniny no gadrainao, ny reniny no sazianao, ny reniny no ampijalianao. Ozy izy ny Jauna, bokin'ny Jauna milaza, zay rehetra mino ny zanaka dia tsy ho elohana, zay rehetra mino ny zanaka dia tsy tsaraina. Zany hoe tsy mandalo akory ny fitsaran'Andriamanitra satria maninona tsy azo ataona mitsara an' Jesosy. Izy ary ny tsara, izy ary no itsara n'izao tontolo zao, ka ahoana moa no ahafahana mitsara azy. Ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny testamenta vaovao de Jesosy Kristy de mampitaha ny fiangonany. Atao hoe fiangonana de ny vatantenan'ny Kristy izay miparitaka manerana n'izao tontolo zao. Misy efa voavonjy, misy mbola tsy voavonjy. Amin'ny fotoana hafa zany ho velabelarintsika mikasika an'izay fa ny atao hoe fiangonana de zay fotsiny. Ny atao hoe fiangonana tsy vatatrano, tsy anarana, tsy titra, tsy plaky, tsy zany ny atao hoe fiangonan'i Jesosy. Fa ny atao hoe fiangonan'i Jesosy Kristy de ny momba ny tenany rehetrarehetra. Ka raha ny momba ny tenan'i Jesosy, ny olona anankiray ataon' Jesosy ahoana ny tsara ny momba ny tenany. Itsara ny tongony ve izy de hijery ny tongony, ianao tena meloka ary tongotra, zao avy ny zava-bitanao, zao avy ny zava-bitanao. Tsy possible anie zany. Izy ve itsara ny tanany, ianao tsy mety, ho alefako any amin'ny afobe ianao ry tanako. Tsy possible zany. Rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy ny olona anankiray, tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha ny tokony izy koa raha lasana bavy, zasenao raha ny zava-bitatsika, raha ny zava-bitako hatry ny fony za mbola kely, mandra-patonga ny fotoana izay nandraisako ny fitiavan'Andriamanitra, vita ny fotoana nandraisako ny fitiavan'Andriamanitra, mbola betsaka ny fahotako sy ny tsy fataterako sy ny zava-diso zay vitako. Ary raha ho tsaraina amin'ireny zava-diso zay vitako reny na de tao ambadiky ny namelana ny eloko rehetrarehetra ary tamin'ny fotoana izay nanekeko an' Jesosy, de mbola very ihany raha zao fotoana hitenenantsika zao ahako no tsarain'Andriamanitra amin'ny zava-bitako, any amin'ny elo ahako. Fa saingy zao ahoana ny ananako antoka fa za de voavonjy. Raha zao tsika miresaka zao, za de voavonjy. Na ny fotoana inona, na ny fotoana ina, na ny fotoana aiza, na ny fotoana aiza, na mandeha taxi be, na ao am-piangonana amin'ny Toriteny, na manao alim-bavaka, na mijery tele ary misy olona mieritreritra fa rehefa mijery tele izy, afandray aloha raha mijery zavatra tsy masina sy tsy motina sy manondrana be anao amin'ny tele, tsy asiko resaka ny amin'izay fa na mijery tele ary za de manana antoka fa raha tonga Jesosy de vonjena. Satria maninona? Tsy ny fahamarinako no ahafahana mamonjy aho, tsy ny fahamasinako za manokana no ny amonjena, tsy ny zava-bitako tsara no hitsarana, fa Jesosy Kristy izay zaho, izay ao amin'ny Kristy, zay no tonga eo anatrehan'Andriamanitra, izay ny fahamarinako, izay ny mahatonga tsy ho voaheloka. Isika ane raha lasanabavy tena milaza aminao, raha ny fahamarinana sy ny zava-bitatsika no eritreretantsika fa hidirantsika ny lanitra, hoe ina va ohatra mba metimety, ohatra mba masimasina, ohatra mba tsy de nanao an'izao tato ato, ohatra tsy de nanondrana tato ato, mendriky niditra ny lanitra. Avonavokevitra zany. Ny akamaroantsika de mieritreritra fa za hiditra ny lanitra satria nanao an'izao. Efa mba metimety, za tsy mangalatra, za tsy mamono olona, za tsy mijangajanga. Iverenjerena kely ny afatritsika 17 mikasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ahitanao fa na de tsy mamono olona sy mijangajanga sy tsy mangalatra ary ianao feno fahotany io fiainanao io, ary ny fahotantsika de misavovona be tsisy ohatran'izany. Isika raha tena izy raha lasanabavy tsy mahazo mandova ny fiainana mandrakizay, ary tsy misy possibilité. Atena ataoko mihitsy hoe raha zao fotoana zao ahako ny diovin'Andriamanitra tanteraka ataony madio, tsisy tomika, tsisy trasina fahotana na ny kely tahaka ny silakoary, ka ho avy Jesosy raha 7:00 mbola sahako miantoka anao 1,100 fa raha ho tsaraina araka zava-bitako de mbola ho any amin'ny elo ihany. Raha 7:00 zany hoe afaka ora vitsivitsy monja zany izay hijanonako eto fotsiny, mbola tsy voatandriko ihany ty tenako ty, mbola ho feno fahalotona ihany ny fahitany na ataoko fotsiny raha hoe adiny ray ora ray monja, tsisy olombelona marina sy masina eo anatrehan'Andriamanitra, na de ora ray monja ary,
noho ny am'izay antony zay Andriamanitra nanome vahaolana tokana ary tsy ny lalàna ary zany mahatonga ny olona tsy ho voavonjy raha mbola lalàna ianteherana raha mbola lalàna ny tokisany sy ilazany zay makatolo lalàna Paoly ary niala tamin'izany za ozy izy tsy manana ny fahamarinako araky ny lalàna tsy te ahita anana ny fahamarinako araky ny lalàna fa araka ao am' Jesosy Kristy tompo isika tsy mendriky niditra ny lanitra na roviana fa ahoana ny ampatonga atsika hiditra ny lanitra isika ao an Kristy averiko eto foana le ohatra tahaka ny zazakely ao anatin'ny kibony reniny te tahak'izay isika raha ohatra io reniny io makany ivelany ny zazakely de misitraka fotsiny ao anatin'ny kibony reniny ny zazakely tsy mandobie ny zazakely tsy mifofotra sy mivelivy mba hitadiavana vola andoavana bie hikarakarana dossier mivezivezy etsy seroa mikarakara passeport mikarakara zao tsy manao an'izany io zazakely io fa inona ny zavatra ataony tsisy inina fa mipetraka ao akibo fotsiny de hoentineny eny rehetrarehetra reny de rehefa hiditry ny avion izy de ineny no takina bie de ineny no takina passeport tsisy olona dala mihitsy ny kantany passeport an'ilay vehivavy bevoka hoe ity neny ty ny passeport kozy le vehivavy de antany le olona hoe araizany passeport zazakely ao kibo tsisy passeport zany io tsy misy autorisation na ina tsisy visa ilaina amin'io fa misitraka an'izay zava-bitany reniny fotsiny io averiko misitraka an'izay zava-bitany reniny fotsiny io tak zany ny olona ao am' Kristy misitraka izay zava-bitany Jesosy fotsiny mino ny zava-bitany Jesosy manaiky sy mandray zava-bitany Jesosy rery ihany no manana accès hiditra lanitra tahaka n'ilay renim-pianakaviana teo le renim-pianakaviana manana accès hiditra ny roplanina manana ny dossier complet izy zay rehetrarehetra mitady hiditra ny lanitra amin'ny herin'ny tenany sy amin'ny zava-bitany sy ny amin'ny asa sovitany de hoy aho aminao bonne chance fa tsy ho tafiditra ny mandrakizay ianao na ho atolotra hodorana ary ny tenanao na homenao malahelo ary ny fiainanao ninonina nataonao tsy misy fahamarinana azonao atao hidiranao ny lanitra anamasinanao tsy olo-masina zany ny olona manao zavatra amin'ny fomba fijery fiarahamonina de hoe natao hoe olo-masina olona endry be na fomba fandehany ary mijaikojaiko tsara mihitsy fomba fiteniny tsisy ninina tsisy intonation ninina mihitsy fa meraby izy tonga de manahoana zay fotsiny salama tsara fanafoany tsy mety tezitra mihitsy amin'ny fiarahamonina atao hoe olo-masina iny olona iny fa amin'Andriamanitra tsy misy marina na de iray ary tsisy masina amin'ny tenany na de iray ary fa marinina maimaim-poana noho ny finoana an' Jesosy noho ny fandraisana an' Jesosy noho ny fahatsapana ny fanavozana ao am' Kristy de amarinina maimaim-poana amasinina maimaim-poana miditry ny lanitra maimaim-poana tsy vokatry ny heriny tsy vokatry ny tanjany ary zao le fanambarana teo ao aminozy izy ny andraisantsika an'ilay fahasoavana maimaim-poana zay rehetra ivelan' Jesosy tsisy fahasoavana fa tonga de tsaraina araka ny asa vitany avokoa ny olombelona rehetrarehetra zay mitompy teny fantatra amin'ny lalàna zay mitoky amin'ny lalàna de ho tsaraina araka nyny lalàna iny ary tsy misy olona marina eo anatrehan'ny lalàna na de ray akory ary satria zao ny tenin'Andriamanitra zay nandikany anankiray zay tsy nakatony anankiray de fa meloka ny amin'izy rehetrarehetra vo misy ray tsy vitanao fotsiny zany amin'ny lalàna lava be fa 370 nisany rehefa misy ray tsy vitanao ao tsy zany hoe lalàn'zao zany fa ny olona namoriporina an'izany fa ny lalàna de tokana zay ny voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra reo lalàny Mosesy rehetrarehetra reo rehefa tsy vitanao ny ray am'ireo meloka ary diso ary ho tsaraina amin'izy rehetrarehetra ianao fa ao am' Kristy Jesosy ny nanao ny fahamarinana rehetra isika de misitraka amin'ny fahamarinana vitany za zany de averiko eto za olo marina tsy nohony amin'ny nataoko fa nohony amin'ny nataon'i Jesosy za olo masina tsy nohony amin'ny nataoko fa nohony amin'ny nataon'i Jesosy za olona manan-karena zay le tenin'Andriamanitra Korintena 1:5 teo nampananana harena nareo ao aminy vakio tsara io fa tsy fanana-karena miliardera ny fanambarahanao tsy fananana tobila tsy fananana trano tsy fananana volamenaka ilazana satria Andriamanitra anazy ny tany zay rehetra ao aminy
zako mpandovan'i jesosy za mpandovan'andriamanitra ana daholo reo tsy zany ny fananakarena voambara ao fa toe-pana be dehibe ny voambara ao toy izy le izy toy izy le izy Koritiana voalohany toko voalohany andininy fa enina manomboka andininy fa 5 manomboka le fananakarena de jerenao ao inona fananakarena ambarany ao. Koritiana faharoa toko fa 8 toko fa 7 ihany koa izy de mbola manambara fananakarena fa œuvre de bienfaisance na asa soa fananakarena amin'ny asa soa fananakarena amin'ny fahasoavana zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona zay ao amin'ny Kristy Jesosy raha lasanabavy de misitraka ny zavatra zay azon'ny Kristy Jesosy fotsiny, zavatra zay nataon'i Jesosy fotsiny. Ny renim-pianakaviana no mihinan-kanina, izy no miasa, izy no mitady vola, izy no mifofotra, izy no mivelivy, de mihinan-kanina izy, fa rehefa mihinan-kanina izy de miara-mihinana aminy zazakely ao anatin'ny kibony. Tsy Jesosy tapany nomenantsika, tsy Jesosy mpamonjy irery ihany no ato anatsika, ary tsy Jesosy mpamonjy irery ihany no nanatsfoana atsika, fa Jesosy au grand complet. Hoy ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra ho ao aminy ny sy ny fafenon'Andriamanitra rehetra, toute la plénitude de Dieu. Inona ny dikan'izany? Le renim-pianakaviana dia mahazony toute la plénitude de Dieu. Inona ny dikan'izany? Le zanaka ao akibony ihany koa dia misitraka toute la plénitude de Dieu. Isika de no amarinina ao amin'i Jesosy, isika de natao tanteraka. Mialatsiny raha mampiasa teny vahiny tsy ndraindray eny mba azahoantsika azy satria somary sarotsarotra ny vao mbola teny malagasy ndraindray. Isika de nataony tanteraka, il nous a fait parfait en lui, tanteraka ho aminy. Mbola inandray fanambarako aminao zany, za mijoro eto anatrehanao zao de olona tanteraka ao aminy satria manino? Tanteraka lay ivelako, tanteraka lay Jesosy eto ivelako, lay mitondra ahy. Za zany tsy vitany hoe mitondra an Jesosy fa Jesosy koa mitondra. Azonao ve zany? Jesosy koa mitondra ary za de tanteraka ao aminy, ary za de masina ao aminy, za de mendrika ao aminy, za de no amarinina ao aminy, za de manana ny fahasoavana rehetrarehetra ao aminy. Reny toe-panahy rehetrarehetra voambara reny. Galatiana toko 5:22. Zao avy mivokatra ny fanahy, fifaliana, fiadanana, fanaova-tsoa, famiram-panahy, fitiavana sy ny sisa rehetrarehetra ao aminy daholo inge zany. Sa tsy ao amin'i Jesosy misy an'izany? Io fanahy masina inge raha lasenabavy tsy hoe mendriky nomena fanahy masina tsika, misy zavatra mila miova be ho ato. Averiko foana ny Romanina toko 12:2 miova ny fanavozana ny sainy fa tsisy idiranao ty raharaha ty. Ary tsy avy aminao ty raharaha ty, be de be amintsika no miasa mafy azona fanahy masina. Mahazo fampianarana be dehibe, fadianina ela be de mahazo ny fanahy masina. Manao an'izao de mahazo ny fanahy masina, manao an'izao de mahazo ny fanahy masina. Tsy avy aminao zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy rehare. Isika rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy de migoka ny zava-bitany Jesosy fotsiny. Jesosy niaritra ny fahoriana rehetra, za no tonga mpandresy ary manoatra no mpandresy ao anatin'izany. Raisiko fotsiny zany ny zavatra any ataoko izay za ao anatin'ny kibon'ny Kristy. Mino fa azonao zavatra lasaiko na de tsy amelabelatra ara. Za zay ao anatin'ny kibon'ny Kristy de ny mino an'izany fotsiny amin'ny toerana rehetra zay aleako de mino an'izany tsy misy fanameloana ao ahy ity. Rehefa manao fahadisoana, ninona fahadisoana vitako sy tanterako, ny asako de ny mibebaka miresaka amin'ny tompotompo amin'ny rafo amiko, fa tsy misy fanameloana ao ahy. Za de masina ao aminy, za de tanteraka ao aminy, za de migoka zavatra rehetra ao aminy, ary za de manan-karena ao aminy. Mila miova zany ny fomba fijerintsika ny tenantsika manomboka androany, mila miova ny fomba fisainantsika, mila miova ny fomba fivavakantsika, ka tsy vavaka angataka tsony. Za de mialatsiny fa ampianatra anao foana, fa tsisy ninina angatahana be zany tsony, fa rehefa ao amin'ny Kristy mbola veriko etindray angataka fiarovana ve le zazakely ao akibo, angataka amin'ireny izy ve hoe neny arovy efa mitady isy anao ratsy. Ahoana koa nisy anao ratsy ahoana? Ianao ary ao anatin'ny kiboko isy anao ratsy ahoana? Neny tadidinao ve mila misakafotsika?
aiza nisy an'izany mihinana misitraka zavatra rehetra lay zaza ao anatin'ny kibony reniny. Zaza ny te hampahery foana, zaza ny te handresy lahatra foana, ary za te hiteny aminao foana efa vitan' Jesosy ny zavatra rehetra. Ny anjaranao teny mino ny asa vitany, mino zavatra ny tanterahany, ary miaina an'izany zavatra tanterahany zany. Rehefa mivavaka ho vai amin'izay ny fivavaka, aza vavaka olona matahotra ntsony. Averiko eto zany ny filazantsara, tsisy ninina nataontsika izany eo, tsisy ninina. Jereo le tantaran'ilay olona izay nasaina isakafo a, tsy nanao raharaha reny olona reny, efa voavoatra ny nahandro izy izy. Fa zay rehetra nasaina ny tsy mendrika andala makeny andalambe rehetrarehetra eny dia atsovo zay hitanareo na boka na kilemaina na mandringa fa tsy maintsy fenona ny trano. Inona fotsiny zavatra nataon'ireo olon'ireo? Nino an'le fanasana fotsiny? Raha tsy nino izy a dia ozy izy hoe mandreto koranga mamendro fendro koranga le olona. Aiza koa nisy mpanakarena zanaky ny mpanjaka onona nambady dia isika onona nasainiko raha tsy olona dalako anasantsika zaranga tsy hoany areraka iza koa no adalaina amin'izany resaka zany. Rehefa tsy nino le olona nasainy dia tsy nisy anjara sakafony. Fa ze nino rehetra tsy nanasa vilia, tsy namofy ovy, tsy nitetika karoty, tsy nahandro vary, tsy nikopakafo, tsy namelatra latabatra, fa tonga dia mihinana ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy avy aminao, tsisy avy amintsika, fa maninona ndrao isireare. Ny zavatra rehetra tsisy nininona nataon'le zazakely tao akibo anie. Averiko zay ohatra izay, tadidio zay naiza le anao zaho anatin'ny kibon'i Jesosy. Tsy maninona mandray ohatra zany, ohatra mampimeza resaka zay ahoana ary zany hoe ao anatin'ny kibon'i Jesosy. Fa zay le izy zaho anatiny ao. Sao anatiny ao zay natonga azy laza ny ambokiny Jaona 7:20. Tsy misy maharombaka zay eo ampelantanako satria ao anatiny ao ny zavatra tsy ampy ao anatin'ny fiainatsika ary tenenan'ny apôstôly Paoly foana atsika. Ary averiko eto ny Toriteny 1:13 izaho raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, dinio ny tenanareo, raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo, mo tsy fantatrareo fa ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Kristy Jesosy, raha tsy olona lavina ianareo. Jerena ny finoana rehefa tena nateraka indray marina, rehefa tena natsapa ny asan'Andriamanitra tany anaty fo, nanova ny antom-pisina, tsy velona ho an'ny tena intsony fa velona ho an'izay efa maty hamonjy azy. Jereo amin'izay raha mitoetra amin'ny finoana ianao, ahafahanao migoka sy miaina. Mino ange dia azo zany, mino dia azo ny toe-panahy, mino dia azo ny fifaliana, mino dia azo ny fitsarana, mino dia azo ny fiadanana ao amin'i Jesosy. Fa zay tsy mino dia akorotany zavatra maro isan-karazany eto amin'ity zao tontolo zao ity. Akorotany tsy fisikanina, akorotany tsy fisian'ny asa, ny tsy fisian'ny vola, ny aretina maro isan-karazany. Misy zavatra be dia be. Za tsy miteny hoe tsy mahazo atsika reny, mety mahazo reny, fa isika ao akibon'ny Kristy ary raha tsy mahazo autorisation averiko eto misy autorisation zay vao mahakasika reny zavatra rehetrarehetra reny. Ary matoa misy autorisation, Andriamanitra mamela, inona ny atahorana, ngaty nofo ty fikirana be makaiza, tsika tsy mamikotra amin'ity, ny fiainantsika dia le mandrakizay, ny anjarantsika dia le mandrakizay, ary sika dia pray lova amin'i Jesosy Kristy, tsy noho ny amin'izay nataontsika. Ny lova dia tsy nohony amin'izay nataon'ny olona, fa tsy maintsy mandova ny olona raha tsy hoe manao testamenta manokana mihitsy ny any ray aman-dreny hoe za tsy tena esoriko ianao tsy mpandova, fa raha vao misy raha vao misy lien du sang dia mpandova ho azy. Isika dia tsy mpandova nohony amintsika fa nohony amin'i Jesosy, satria tsika ao anatin'ny Kristy dia mpandova ho azy an'Andriamanitra. Tsika manan-karena, tsika manana izay ananan'i Jesosy. Inona mbola palahelo, inona mbola ampitomany, na mbola mikorotana ary ny fiainana, mbola tsy mivary ny problema, inona ny ampitomany, fa vao mafaly zany. Zao ny nambaran'i Jesosy, aza mifaly satria manaiky anareo fanahy, fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Manina ny anaranareo ny voasoratra ny an-danitra, satria nareo ao amin'i Kristy. Ny zavatra rehetra izay mitranga sy azo sy miatra amin'ny fiainantsika sy ilazana ny momba antsika dia satria tsika ao amin'i Kristy. Zay ny avatry tsika amin'ity andro anio ity, raha masy manana fanontaniana
dia afaka mametraka an'izany ianao mpitsiry mibokotra itakilako eto envoyer message dia afaka manoratra mankasitraka atsika hatrany amin'ny fankasitrahana rehetra zay ataotsika zay soratana tsika rehetra reny fandraisantsika anjara fifampizarana rehetra ireny amin'ny fotoana manaraka indray sika hifampizara araka izay tarian'ny tompo mametraka veloma mandra-piona mandra-piresaka amintsika tsiraray avy samy tahiny tompo.